namana Francine avao amin'ny renemy amin'ny fanontaniana fa voalohany mamela fa androany any Frantsany any Paris any no ataony fandevenana namanay namatsika James zay tale général ny ACM tamin'ny fotoanandro ary mpikambana mpanorona ny atokasofemo dia mahatsiaro azo manokana tokoa mahatsiaro azo manokana makahery ny fianakaviany makaheny mpiara mitolona rehetra mpiara-miasa taminy sy izay nafantatra azy tsisy olona tanteraka akory magnataka an'Andriamanitra tsika mba hamelana zay mety fahotany isika velona mba mahatsiaro azy am'izay mba soa vitany satria tsy tanteraka izy ary miarary fiangonana feno ho an'ny fianakaviana mialatsiny zany mba niteny an'izay fa androany tokoa nataony fandevenana any James any Fitandramasina any amin'ny ampiatarany eny. Taramarehitra amin'ny question rehefa fotsiny raha jerena koa ny sitrana tena zara raha misy sitrana anatin'ireny raha misy ya fantahina moa zany hoe naomby ve sa tsy naomby aretiny io tsy fantatra mandrakandroany hoe amanahoana satria vaovao ny le farana aretina tady daholo manam-pahaizana manam-bola satria mila vola be dia be koa ambadiky zany raha nireo mpaka vaovao dia fantatrareo zany isika nilaza fa efa nahita sady fanefitra ny fanafody fa mbola tsy voafehitsika tsy voafehintsika le izy fa tsy fanomezantsiny akory satria ny taremarika zany dia mampiseho raha vitsivitsy teo le izy dia tapitapoka na dehibe mitombo ve zany ny fitsiriana mety ho zay zay tsika vao nahazo n'ilay mba ahafahantsika manao fitsiriana bebe kokoa ny testa zany dia hiteny zany le marary zany ny anamafisana ny fitandremana amin'ireo fepetra rehetra petraka amin'ny fanjakana araka zay mba tokony ho izy nefa misy fepetra tsotra kosa aloha tokony azo arahany satria mifandona moa izy io amin'ny resaka fitadiavana ara-tsosialy ary ekonomika ady hevitra koa iny fa misy kosa tena tsy atakina zany akory fahatsiarovatena tsika tsirairay avy dia antoka lehibe mba hoentitsika andresena n'ilay retina ka nilaza androany mampitondra fanjakana nampitarika politika hoe tsy naomby ve zany resy ve zany tsika nanao zay vitatsika mety misy fahadisoana tena fomba ny tantanana le izy hijanona am'izay fotsiny ve mbola ho avy ny fotoana ohatra ny rehetrarehetra ohatra fitantan'ny rehetrarehetra ny tsy maintsy misy ny bilan zany fa raha androany tsika anatin'ny fitombon'io aretin'io dia andao aloha hiary isalahy na ny fanjakana reo za dia miantso fanjakana mihitsy hoe mba ahoaka re zay lay fisarianan'le izy amin'ny lafiny tokony indray rehefa miteny fanjakana tsy olona akory fa le système hoe fisarianan'le izy any amina zavatra fandresendahatra terisetra fandao tsika araky ny antso mpitondra fanjakana ny antsona io hoe mba hiaraka irahina ao anatin'izany izy any tsy mampirahina ary am'izao fotoana zao hoe samy manontany fiteny eny tsika manakavy fa maninona nitarity tany amin'ny sehatra ady hevitra politika le izy hoe rehefa momba an'izao ianao dia momba ny fanjakana ianao zany fa rehefa mieritreritra ianao hoe ohatra lazaina zao am'izao fotoana zao hoe atao tsindrotra fantatrareo zany fa mampizarazara ny eritreritry ny olona zavatra normalina zany fa tsy hoe tsy makatoha ny filo zany ianao matoa tsy manaiky an'le tsindrona fa tsindrona inona tsindrona vaiza mila fanazavana zany ohatra zavatra rehetra zany fa eto amintsika reny ngamba ny lasa hoe io tompoko misy fanafody ka zay tsy mihinana an'io nareo dia nareo zany dia fahavalo-pirenena nareo zany te sanatria fandatsa hoe zay ny mamparary nareo zay le teneniko hoe rehefa mitady firaisaky intsika dia mitarika an'izany ny fitonam-panjakana ka dia miady amin'le izy tsika hitatsika reo taremarika hitatsika paritaka le izy satria mifandona amin'ilay fitadiavana sy ny fomba mampanao antsika mafy amintsika ine zany hoe tsy andehandevina havana zany tsy aterina entanlaza ny havana mila fandraisen-dahatra zany mila fanjakana ihany kosa nefa mampiasa ny fahefa-panjakana ao anatin'ny fijerevana zay sotoavitsika zay satria mifandona ara-piarahamonina zany resaka atao barofo fotsiny amin'ny raha ohatra olona andehandevina na olo oatra zany mety misy fepetra tokony azo raisina ihany zany resaka solika indray iny resabe hoe efa midina tsisy eo oatra zany misehitra resam-pirenena eto amintsika ihany mbola nanomboka tamin'ny transition nanomboka tsy nampiaratsika zany ny resaka ataoko hoe ny vérité de prix ka mba misy ny elanelana any tena masokarena sy ny ifidarantsika azy ny tsy fiatsika azy misy elanela zany nanomboka tamin'izany miaka midiny eo miaka midiny eo miainana zany
mety isy fanazavana bebe kokoa zany rehefa tonga ato ny premier ministre fa eniko moa le eniko anisan'ny eniko ilay izy dia apetraka amin'ny fanontaniana satria za koa dia naheno tamin'ny volana jona 2019 ary miteny tato mihitsy ny ministra anankiray nilaza hoe tsisy tsony nitrosan'ny ireo olonireo amintsika fa madio ny fitantanana tao anatin'ny enim-bolana zay dia vitanay nanadio tena marina za fa tamin'ny fin 2018 satria tsy mitovy tamin'izany 2019 tsy mitovy ny fitsolika teo amin'ny tseny iraisam-pirenena tamin'ny taona 2018 be da be ny elanelana tao a misy eny amin'ny dimanjato ariary ny elanelana amin'ny masokarena sy ny vidiny toerana avokatsika tenatonelana ka ozy aho hoe nanaitra fotsiny hoe mahinona tsy afaka mampidina fanjakana dia zao zany vo mivaly le izy hoe ay ve misy zany le izy fa maninona nylazainy hoe tsy misy tsony taorinan'ny jona 2019 hoe vita daholo ny fer vita daholo rehetrarehetra androany le izy a zay noentina am'le izy dia miandro premier ministre zay nazava zany fa avery fotsiny daty hoe misy daty amin'ny fandiso ao fa ny ezaka zay natao ara-tsosialy zany no vidina am'izao fotoana zao dia isika mpanjifa indray a satria tsy ampy mety tsy ampy ny volan'ny fitondram-panjakana tsisy mahafantatra moa zay mbola tsy nahita an'le budget ka mahatonga le hoe alao aloha mba hijanona amin'io mba ahafahana manala tsikelikely an'ilay trosabe an'ireo resaka budget le angatahany rehetrarehetra tokony rehetrarehetra mihitsy an'le mangarahary za zao dia anisan'ny taitra sy tafitohana mihitsy raha marina toko raha marina fa gazety moa nahitako azy fa za dia tsy nalalany mihitsy satria tsisy mampalala an'izany mihitsy eny hoe inona ny aiza no lara-pamehantsika amin'io anio hoe hitaloha ny miara-pahasalamana miezaka io tsika fa eo amin'ny fanarenan'ny ara-tsosialy sy ny fikahinan'ny olona dia samy takotakony eny le izy dia mahita an'io hoe misy 8 milliards d'ariary vitanina bombo atao inona kay bombo ve moa tsy ho bombo foana fa lara-pahamehana ve zany zay ny ele ady hevitra e raha za zao dia ozy hoe andao aloha le mba karaman'le framme andao aloha mba sahirana reo privé école privé kely reo sao dia azo jerevana ny hoe mba solovakekely mandoam-pahana écolage eo mba ahafahany mandony karamana mpampianatra any amin'ny privé ady hevitra za fa tsy hoe ny anamy marina fa za tsy mino hoe mandeha alohan'izany ny bombo fa maninona ny bombo raha tena marina ao a ihany anie le hoe mahatezitezitra le mpanatanteraka moa ny antso ataon'ny rehetrarehetra tsy ho lasa ministra koa le olona miteny an'izany tsy ho filohan'ny republika fa io ary izy io tsy tazan'ny ministera ve tsy tazan'ny premier ministre ve zany fa misy ampahambolana tokan'le ministera anankiray vidana bombo inao ne raha ohatrano farany zavatra ataonao zany hoe mananonanina an'le zanako anao dia eny ary amena bombo ianao ka ino nataoko ohatra eto zay zay zany avadika amin'le zay ne nijerevana ny fampianona hoe inona mangarara sehatra tsy miankina zao mitondra ny ataoko hoe ny plan le izy dia miteny ny premier ministre hoe zavatra tsy zarara mitombina le izy mifanipaka tsy izy dia gaga ihany satria raha mba nienonay a dia hoe efa nyresaka amam-bolana tamin'ireo ministra tamin'ny nanaovana an'io inona marina inona ny diso nanaika ampahalemena fotsiny ve zany le ministra teo amin'lohan'ny ady hevitra fa rehefa tonga any amin'ny arovany an'le zavatra natao ve dia tsy miteny ve zany le ministra mety hitrangy zany a mety ho diso tokoa le izy a kanefa zay ne nilana an'le hoe alao mba mifampieno any amin'ny zavatra zay atao za ny tena tsy mieno a fa io zao vokatra zany io ifotelo volana zay a dia hitatsika io zay manakandalana zay avoavo feo a zay atahoraorana kokoa za tsy mahina am'izay mahazo a fa lasa ohatra misy mahatsiaro hoe ay ve zany ny fomba mampanao a afaka miteny manasolo tena député a dia ino fanjakana tonga dia miazaka azy fa petsaka ane re olona no verifoana zay no tena voarokany amin'ny toeram-piasana tsisy nininona tsony atao aony zany re olona reny ho avy tokoa zao raha pitso raha ten'Andriamanitra ny fivoriana manaraka za dia efa anisan'ny laza foana tsy maintsy jerena miaraka io resaka ara-pahasalamana sy ny resaka économique io satria tsy manana ny taoko hoe noentina ve ny fanjakana hoentina ihany zany rehetrarehetra zany ahoana ny fomba amerenana tsy fantatra hoe mba tsy hidina amin'ray ve ny fivarotana ohatra mba ahafahan'ny olona miodina bebe kokoa tsy fantatra mety ho valin'ny olona tsika androany valin'ny olona androany nga tsy hitanao izy aretina be da be io marina koa zany fa zay mafanjakana tsy maintsy a
mijery an'izay lafiny samihafa zay fa io tsy fantatsika afaka telo volana ave eniko zao misy amin'ny gazety any hoe io a de telo volana aloha tsika anatiny ao zao ve nito telo volana sahirana ihany tsika amin'ny alalana économique tsy mety fa vakoka tsika io manahirana zany mijery an'le hoe ny sasany maneho hevitra hoe tsy ho amboarina ve zany tsy atao moderna kokoa ve zany ampitovizin'ny olona ny arabe ary ny sasany zafadika io se zavatra tsy mitovy mihitsy zany a fa zany mampiteny olona io za zao lehibe tany anindry tany a samy manana ny fombany fa raha any amin'ny doany any ianao na any amin'ireny faritra mena amin'ny fomban-drazany reny ianao na ianao zavatra tsy fampiarana na sanatria eritreretiny olona sanatria afaka hoe manimbazimba an'izay fiaviany ny razany mety misy fahasan-drazana sy ny sisa ao tia moa zany lapa lehibe fa natao hoe fananany firenena so any tuteliny fanjakana marina zany fa tsy manaly zany raha nevitro a tsy manaly zany a ny mahavakoka ny zay no firenetsika mbola tanora mijerenareo mbola tanora zay tany amin'ny mahajanga re olona rehefa miakatra aty de nitondra ny dadatoanay voalohany de maka anaty rova ijery an'izany vakoka zany mandre fahasandrainy aro ijery an'izany makany Ambohimanga ijery an'izany ohatran'izay tany Majunga mandeha mijery an'le doany ohatran'izay tany Siramany Ambilibe mandeha mijery an'ilay doany zay finonao anao zany fa ny fanajanao an'izay zay anisan'ny mahamalagasy atsika nefa tsy malagasy rery manao an'izany a zay na za manokana de manao antsoa amin'ny fitondram-panjakana mba hieno satria lay mahamalagasy malagasy mihitsy lay mpamamerina mihitsy reto Antananarivo ny resahana no ilana ady hevitra am'izany fa tsy ady hevitra mirefarefa hoe izy moa tsy ty fandrosoana e isa tsika anio mba te amirapiratra ohatrany ny any amin'ny New York sy ny sisa e fa raha makany amin'ny faritra reny ianao a misy ny vakoka zay tazo vakoka ny resahantsika fa tsy modernisation ana tanàna anankiray koa zay tokony ho atao mihitsy ary isorana be dabe fanjakana raha mavita ezaka lehibe am'izany za zany androany de ozy a zay ny ana tazony ny vakotsika io hoe le fanilo miampita e io ny tantaratsika tsy io mampamalagasy atsika anisa fa tsy io rery akory de miteza re miady hevitra anatin'izany tsy mahadiso akory miady hevitra anatin'izany a ny fahadisoana de nikiry biby amin'ny zavatra eritreretina fa tsy mifanojo amin'ny eritreritry ny be sy ny maro fanojo moa le izy zay le hoe teny arana amin'ny malagasy ny hevitra mikasika ny fanonganana anao ty azo hitanao ko mionganao aiza ndray hoe ary eo sénateur efapolo efa nanangona sy ny am'izay efa tamin'ny anao areny efa tamin'ny février 2019 mba tadidiko mihitsy ny tenyle anankiray raha ino ny resahanareo le nivoaka tamin'ny tele anankiray io fa ambony tao izy nyteny ianao président de ampitoviziny amin'ny parasokana automobile tena teniny zany fa tsy teniko misy enregistrement zany ao ka fa vita zao le ady tsy mila parasoka tsony zay fa fa anaty V8 tsara tare zao zay a de tsy mila anao tsony zay fotsiny tena za le olona zay ny lera zay ny HVM hoe etika io fa mba hitsiko fotsiny a efa ely reny tsy HVM mangataka any zareo mihitsy rehefa mba miteny de miteny amin'ny anarany na any amin'izay toerana eritreretiny fa tofrena aminy a fa tsy mialokalaka satria rehefa mandany reo mpanao gazety de hoe namanareo HVM any te ho sénateur ve izy tsy latsaka HVM tam'za fa ny HVM mampitondra fanjakany fa rehefa resy ngamba ny HVM de ozy izy hoe ho avy indray ny amin'ny février amin'ny heritaona ny fifidianana de aloha zay mba miarakaraka amin'ny loko zay tokony mandeha aloha anazy zay fa etika de manao ny asa betabe ny zavatra manahirana zao betabe ny fitantanana io resahantsika androany eto amin'ny firenena ataoko fa tsy lara-pamena ho ana de isa-maraina de eritreritra an'izany fa dia samy manana ny eritreriny moa ty firenena ty